Ny 700 n'ireo toerana fitobiana fako eto Antananarivo renivohitra no efa voadio tamin'ny alalan'ireo fitaovana teo ampelantanana raha toa ka nisavovona izany tamin'ny fianombohan'ny taona hoy ny colonel Tina Razafimanahaka, tale général-ny société municipale d'assainissement na ny SMA. Fahombiazana amin'ity tompon'andraikitra ity ireo enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny SMA raha nanao ny tatitra ny asa vita nandritra izay fotoana izay ny tenany. Olona 5 no niakatra teo anivon'ny fampanohavana ao Mahajanga mahakasika ny raharaha fikorotanana nandritra ny fanadinana BEPC. 4 amin'ireo olona ireo no mampianatra raha ny nambaran'ny loharanom-baovao eo anivon'ny polisy-pirenena ao Marivoay, ary vadina mpampianatra kosa ny farany. Voalaza fa tratra teo am-pikatroana lazadina frantsay. Mialohan'ity fanadinana ity, niaraka tamin'ny mpianatra ampolony tao amin'ny sekoly iray tao Marivoay izy ireo, araka ny voalazan'ny polisy-pirenena tany an-toerana ihany. Tokony amin'ny herinandro ambony io no iroso amin'ny fampidirana naoty mandritra ny fanadinana BEPC anaty solosaina ny tompon'andraikitra raha nambaran'ny loharanom-baovao eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Efa nanomboka tamin'ny talata teo moa ny fitsarana ny taratasy-mpanadinana raha ny voalazan'ny ministera ihany. Arakaraka ny abetsaky ny mpiadana hoy ny ministra mpisolo-toerana no anafainganana ny fivoahan'ny valim-panadinana. Andrasana ny 7 Jolay izao ny fahatongavan'ilay sambo hitondra ny solika mavesatra izay ampiasain'ny JIRAMA amin'ny famatsiana ireo milina raha ny nambaran'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Olivier Jean Baptiste. Ny tahirin-tsolika ao Toamasina aloha no entina hamatsiana ny orinasa JIRAMA mandra-pahatonga n'izay sambo izay ka tsy misy atahorana raha ny nambarany. Nanomboka tamin'ity herinandro ity dia niroso tamin'ny fahatapahan-jiro mifandimby ny orinasa JIRAMA no ny olana amin'ny famatsiana solika mavesatra ho an'ireo milina mpamokatra herinaratra. Hiditra amin'ny dingana faharoa amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika eo amin'ny taranja rugby lalaovin'ny olona 7 ho an'ny sokajy lehilahy izay atao any Maurice Rampitso. Ny Zambianina no ifandona voalohany amin'ny Malagasy, aorian'izay dia Iona indray amin'ny Keniana. I Algeria no amarana ny lalao isam-bondrona. Efa vonona tanteraka hiatrika ireo lalao izay miandry azy ny makira ny voalazan'ny Federaciona Malagasy ny rugby. Faharoa moa ny ekipa pirenena Malagasy nandritra ny filaharan'ireo firenena izay nandray anjara taorian'ny dingana voalohany izay natao ny faran'ny herinandro teo.